manambona tamin'ny sotronono efa nitazona andraikitra ambony teto amin'ny firenena raha tsy laza fotsiny ny maha-ministra ny sahanany zany filoalindahy zany tamin'izany fotoana hatramin'ny alakamisy 5 septambra nisy hetsika nataony mponina vahoaka Antananarivo sy ny manodidina hatramin'ny manirana nosy teto amintsika ny fahitanao azy raha ny asan'ny mpitandron'ny filaminana tao anatin'izay andro vitsivitsy zay. Ny fahitako azy a indrindra moa efa nanana andraikitra teo amin'ny voalohan-dahy nanandraikitra teto amin'ny firenena dia tsy sasatra mihitsy any miteny ary efa niteneniko ombenambeny hoe a aoka ny voalohan-dahy ho mbanelanelana satria tsisy ahita tombontsoa mihitsy amin'izao faravan'ny firenentsika izao palahelo mihitsy a be dia be izao no very asa hitombo ny fahantrana mitombo ny tebiteby sy dia izany mahita tombontsoa amin'izany ary zay indrindra ny tena mampalahelo indrindra amin'izao fotoana izao efa manome tsiny atsika ny firenen'ny mikambana ny solontenan'ny firenen'ny mikambana noho ny hoe fanaovana tsampiarana ny tena atao hoe fanapenam-bavatra zay ka manilazana azy na hoe tena hoe fampirorona zay hita amin'izao fotoana izao olona mitahaka ny zony fotona indrindra ny tombohana nefa dia reny fampiasana fitaovam-piadiana ireny ny zava-misy tena na ny firenen'ny mikambana ro azy zao efa manome tsiny atsika na ny afrikanina zay miara-dia amintsika ny sadek efa milaza ny heviny ihany koa dia sanatry ny vavala dia ny lela ve Madagasikara dia tondroany zao tontolo izao molotra satria tsy manaja zay petra takiana amin'izany atao hoe filaminam-bahoaka fandraisan-dara amin'ny filaminam-bahoaka amin'izao fotoana izao dia ny tena mahalasa ny eritreritra dia ity miainga tamin'ireny hoe ny eo amin'ny senata manome bakeo hiverenany fiverenany ny fampianarana fidiran'ny mpianatra mbola tsy ravana ny gouvernemanta tamin'ireny midika ve zany fa efa nomena ny fahefana feno ny eo amin'ny senata amin'ny fampandehanana ny raharaham-pirenena efa tateo ny fanomezana an'izay baiko izay any ny faharavan'ny gouvernemanta raha fijeriko manokana zany dia efa mizotra makany amin'ny directoire militaire tsika amin'izao fotoana izao rehefa omena ny tafika ny fibaikoana eo amin'ny tany sy ny fanjakana dia efa directoire militaire ny anaran'izay zavatra iray ary eo anatin'izay zavatra hoe hitondra fitoniana ve zay hitondra filaminana ve zay fa io directoire militaire de fait zay ny tenenany vazaha azy satria no ny baiko ny miny dia hoe afaka mihitsy ve hoe amahaolana ve ary nefany ararotika fa hoe rehefa apetraka amin'izareo dia eo amin'izay ny mahatonga hiteny hoe any aminareo zany zao foloalindahy zany ralakisany ny tena hoe ho avy nyty firenentsika ity any aminareo zany potika ny firenena ao anatiny ianareo mandroso ny firenena anisan'ny nandray andraikitra ianareo mba hieritrereto ihany fa ny tantarany ka miveriny tsy diso angambany raha mamerina eto indray ny tantara tamin'ny 1 nisin'ny atao hoe convention de panorama izany nampisy ny convention de panorama isika folo alin-dahy nahatonga an'ireny tena hoe nijoro ho mpanelanelana ny fanao fihetsiketsehana ny 13 mai sy ny fitondram-panjakana ary nahatonga an'ireny fivirena tao ny panorama hoe tao ny fitondram-panjakana tao ny syndicat tao ny fiarahamonim-pirenena tao ny mpitondra fivavahana sy ny sisa miditra zoma 7 oktobra vita alahady amin'ny 12 raiky amin'ny 30 oktobra roa andro no ny fifampiresahana no ny fifampiresahana sy ny fifanankalozan-kevitra hita ny vahaolana napetraka ny atao hoe autorité de l'état fa mitrano autorité de l'état nge dia hoe mbola fanajana ny lalam-pandrenany hoe ny olona vodim-bahoaka mbola mipetraka eo amin'ny toerany fa ny ena ny fahefany fa napetraka tany amin'ny haute autorité de l'état voavaly zany
ny etaretam-bahoaka ary voavaly ihany keo anajaina lalampandreny ary misy ihany keo hoe ny fiomanana am'izay fifidianana manaraka zay mbola nateo angia ileza zanamasy tsy nisy nykorontana nylamina nandeha tsara ny firenetsika ankehitriny a de zay ny mahatonga amy teny ny tantara miverina azany fatanrehetrarehetra indrinitsika to Madagasikara sanatrian'izany hoe nisy adiny 5 taona fitotoana de andeha ao anatin'ny fikorotanana foana ty firenetsika ty tany manan-karena namen'Andriamanitra atsika malagasy ary tsika tsy mba nataony ohatra ny Afrika hoe misy sisy tany ifandraisana aty fa nosy tany nanaovan'Andriamanitra misy dikany zany tany manan-karena anisan'ny tsiroritiny zao tontolo zao na ny toerana misy a Madagasikara eto amin'ny ranomasimbe indiana tena tsiroritiny zao tontolo zao mety atao toeram-pamarana nefa zany rehetrarehetra zany zany hoe tombontsoa men'Andriamanitra atsika zany de avelatsika fotsiny very ve tokony mba eritreritra ihany tsika malagasy ary zay indrindra ny tokony hoe tsy misy mahita tombontsoa tompoko am'izao faharavana sy fahampiteny zao tsy misy raha mbola hoe malagasy misy raha malagasy any anatiny tsy eritreritra mihitsy hoe ho faly am'izao zavatra am'zany ary amy maray aman-dreniny tena amin'ny efa hoe tompony andraikitra teto avina ary indrindraindrindra maolo-pirenena ary maha-kristianina ny tenitenenako an'izao zavatra rehetrarehetra zany na Andriamanitra zay vonina ny anampy atsika ara mety anymety antsiny atsika am'izao zavatra am'trano zao aoko tsika mba hieritreritra am'izay fotoana zay tafiditra ao anatiny daholo zany fiarahamon'ny pirenena na ny fitondram-panjakana na ny fiangonana na ny syndika ny rehetrarehetra ao anatiny daholo fa zay fotsiny mbola apetrako raha mbola mahatsiaro ianao fa manana raha malagasy a vonjeo ny firenetsika mon général amin'izao maromaro ny baiko zany komandy amin'ireo foloalingaro ny fahitanao azy eny ka izy moa zay lazaiko zay izy moa ny tena mibaiko am'izao fotoana zao tsy ny ministera nge aravatra sady varafa ny gouvernemanta fa nao amy senata tena hipetraka amy tantara ny fanapahan-kevitra zay raisinareo amin'ny amy senaty hipetraka amy tantara na tsitsika na tsitsika ary indrindraindrindra ao a raha ny fijeriko manokana de fa karazana directeur militaire eo amy senaty io a nanomboka tam'ireny fanapahan-kevitra hoe miverina mianatra ny mpianatra zay fotsiny amy fantako tsisy afaka andahan zany satria mbola averika eny mbola tsy rafany eny gouvernement e mbola teo zany ministera fampianarana ko manina tsy ministera ny mambebaky fa manina ny eo amy senaty rehefa apetraka ohatran'izay zay mazava ho azy hoe efa nafindrany aminy ny fahefana hitantana ny firenena zay ny fahitako azy fa tokony dinika sy eritreritsika fa mbola very tsy misy mahita tombotsoa amy fampitehany Madagasikara toko afa-tsy zay fahavalo-pirenena zay amin'ny fantatro amaolo-pirenena ary amin'ny efa natompona andraikitra teto amy firenena tya no tenenako an'izany azo eritreretina be andraikindraikitra mitafika isoroana amin'ny fandevonan-tany malagasy inona moa no misaka anazy inona moa no misakana ny folo alin-da sy ny polisy tsy andray andraikitra ny tantarany mipetraka e inona no tenenin'ireo taranaka-reo aminareo rehefa aneorina tamy vanim-potoana na teo amy toerana midada tamy vanim-potoana nanana ny fahefana tam'izany fotoana zany no nahapotika ny firenena mba azonareo any eritreritra ve zay zany anie tsy azo fafany ary na de ane tokantrano any ve de vady aman-janakareo ve ty tsy mba hiteny marina fa hoe manana ny asany dada manana ny andraiky ny ambony dada tsy mba mifampiresaka ny vady aman-janakareo ve ty tsy mba miteny aminareo hoe de ahoana moa ty zavatra tena ataonareo ty ary zay koa mbola miteny mihitsy manao antso avo mihitsy ah eto ho an'ny vady aman-janaka ny mpitandro filaminana mba toroy hevitra ny vadinareo toroy hevitra fa mety ny vady aman-janaka zareo reo mety haharesy lahatra azy tadrio fa petraka miaraka aty fiarahamonina anie ny vady aman-janaka zay fotsiny ny vady aman-janaka koa manana andraikitra mihitsy amin'ny hoe anisany na tsy mandeha ny kianja azy ianareo afaka miteny fampiresaka amindreo vadinareo reo mba miteny hoe de mba mety misy zanakareo nge any anatiny am'ireo tanora reo misy avanareo akaiky fa za tsy sanatry ny vava ladiny lela anome tsiny anareo fa anjaranareo mieritreritra fa asanareo ny fitandrony filaminana sy ampanjary zay zavatra rehetra atao eto Madagasikara ahoana ny fahitanao an'le général
Z. Ny fahitako an'le génération Z ange everiko fa ilaina ny tanora tena mirotsaka tsehatra amin'izany fiainam-pirenena, fandeha an-draharaha-pirenena. Ny tsy fahafantaran'ny tanora ny tantaram-pirenena koa no mety mahatonga azy hoe tsy dia vonona. Anisan'ny zavatra teneniko foana hoe raha vao olom-pirenena zany ianao, 20 taona miakatra dia tompona andraikitra amin'ny fampandehanana, fampandrosoana, fanatsarana ny fiainam-pirenena fa tsy hoe miron'olona fotsiny hoe izay mbola mpianatra. Tsia olom-pirenena zany manana kara-panondro, tompona andraikitra feno sy tanteraka, ary izy moa no tena tompon'ny fahefana ranomamy. Ny olom-pirenena ny tompon'ny fahefany amin'ny alalan'ny fifidianana, manome ny safidiny andreo olona heveriny hitondra soa sy hanatsara ny firenena. Heveriko fa zay no maha olom-pirenena ary zany ilaina mihitsy fisian'ireny hoe génération Z ireny. Tonga saina zany le tanora amin'izao fotoana izao ary tena zava-dehibe mihitsy zany amiko. Tena zava-dehibe ary tena isaorana anamanitra zany hoe tanora mandray andraikitra, olom-pirenena mandray andraikitra mba hisian'ny atao hoe olom-pirenena valina satria manatanteraka ny didiny. Tsisy anymetsiny ianareo mihitsy tanora fa zavatra tandremana fotsiny dia hoe sao dia avilivilin'ny olona sasany le hafanampo ny fitiavan-tanindrazana aseho anareo amin'izao fotoana izao. Ahoana fahitanao an'le hoe tsy mila antoko politika ny génération Z? Ny zavatra misy ange dia izao hoe anisan'ny teneniko foana. Tsy misy firenena hoe vitany tena andraikiny raha tsy mpanao politika ny eo. Mpanao politika efa voavolavola, mpanao politika manana traikefa, politika manana ny firehekeviny, antoko politika manana ny olony fa tsy mitady olona nivelany, mpanao politika efa manana programa an'azany fa tsy vitany teny filambatra fotsiny. Zany ny atao hoe antoko politika tompoko, fa tsy hoe ny olona manam-bola fotsiny no atao hoe manangana antoko dia izay izy. Fa inona ny firehekevitra io antoko natsangana io? Izy avy ny olona miaraka aminy, inona ny fiarahamonina apetrany, zany rehetrarehetra zany tsy maintsy ao anatiny, inona ny programa an'azany fa tsy teny filamatra fotsiny no ataonao dia vita. Teny filamatra mateny filamatra dia nytany fa inona marina le programa an'azy. Anisan'ny fitondrana hoe nanana programa napetrany mihitsy ary ho hisafidin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny référendum dia ny amiral liderateraka tamin'ny alalan'ny boky mena. Ao anatiny eo fa tsy hoe fa tonga teo izy hoe antso ny zavatra tiako atao. Dia ny fotsiny amin'ny rehefa miteny ianao hoe iny ny atao hoe antoko politika. Ny Alemana zany ny zavatra izy, nanana ny boky mena izy, ny zavatsara fa tsy hoe fa tonga teo izy vao nieritreritra. Mbola tsy tamin'ny fotoanan'ny président liderateraka angamba mbola tsy nisy an'izany hoe mandefa CV. Izay olona no nisy, manana ny olony izy, olona efa rehetra lahatra amin'ny firehekevitra izay nijoroany, amin'ny programa ratsy izay napetrany sy ny tanjona tiany hotratrarina, mitraritra aty izy zany. Tsy zavatra frontio zany fa zavatra nisy. Ary izay indrindra ny tokony hampieritreritra antsika amin'ny lazaiko foana hoe ny tantara tokony tsy fanadino. Ny tantara tsy fanadino. Amin'ireo efa nitondra teto Madagasikara, izy avy ny antoko politika tena hoe fa nanana ny programany, nanana ny olony, nanana ny firehekeviny, ny tanjona hotratrariny, nanomboka tany amin'ny fiverenan'ny fahaleovantena. Izy anjarantsika mieritreritra. Anjarantsika mieritreritra. Iverenantsika kely le fandrovana, ahoana no fahitanao ny fihetsika ny tandro filaminana amin'ireny fandrovana ireny? Fa tsy hitany tena nisany tena nampieritreritra mihitsy io. Na ninona ny tapany voalohany tamin'ny fihetsiketsehana no ny lamina sy nandeha tsara. Fa nefa nanomboka hoe ny hariva ny andro dia tonga le fandrobana. Fa ny tena loza amina tambo dia hoe mbola teo ny mpitandro ny filaminana ny misy ny fandrobana. Aiza le hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany. Zao be dehibe ny ataontsika hoe tranombarotra potika, be dehibe no very asa, iza ny tompony andraikitra. Le nitazapotsiny, fijeriko izay hitanao zao misy manomba dia mijery fotsiny. Sa ve tsy nahazo baiko sa ny baiko azy dia hoe avelao isy ny korontana, avelao amin'izay dia mitombo ny fahantrana, ny fijaliana dia vao mainka hiforitra ireo malagasy ireo. Asa eritreritra zany. Anisany amo anisan'ny fianarana nataoko dia hoe mandalina tantara. Ary izay zavatra anisany zany mahatonga miteny an'ilay izy. Mampieritreritra mihitsy tena tsy azony saiko eritreretina hoe mbola eo ny mpitandro ny filaminana ny tonga ny fandrobana. Sanatria ny fafaladiny lela ve tompoko dia isy olona
malagasy ray malagasy reny manana raha malagasy anome baiko hoe avy alao robana daholo ny fananan'ny olona de mijereva fotsiny ianareo tsy mino an'izany raha ny tena marina vasa aloha zavatra nisy reny fa tsy zavatra miforoana anjarantsika mianakava ny mieritreritra tsy nisy olona tsy nanotaka eto ambonin'ny tany fa rehefa miaikerika ianao ka mifona amin'Andriamanitra ary mba hiezaka hiverina amin'ny lalana mahitsy ao anatin'ny fahamarinana mino fa io fidirana itsika ty. Androany inona ny afatao amin'ny andro avelona? Ny afatra ataoko amin'ny mpitondra fa tsy olona anankiray no itenenako amin'ny mpitondra dia hoe tanindrazana imbonan'i Madagasikara ny tantara mipetraka tompoko manana taranaka sikany mba engany mba hoe rehare no ananan'ireo taranakitsika ireo fa tsy enatra amin'ny tantara mipetraka izay nataon'ny ray aman-dreny. Ankasitrahana ianao nitondra fanenan-kevitra ao Maha Général.